ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika rehetra ry afako tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana septambra ity ary dia manona ny fiadanan'i Kristy amintsika tsirairay avy. Ny Efesianina toko 5, ny Efesianina toko 5 ny 9-9. Efesianina toko 5 9-9 ka hatramin'ny 20 no mofinainantsika ny ry afako. Minaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahindry fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay akasitrahan'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka tsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony eo miafina dia mahaminatra na dia milaza ny asa. Fa ny zavatra rehetra raha narina dia asehony mazava. Fa na inona aseho dia mazava. Ko izany no nilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Ko tandreny tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka raha ohatra ny andro azo anaova tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Anao zany dia aza manao adaladala. Fa ao koa fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ary azo mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa ao koa fenona ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary mitony kiram-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomposika sady mifanaika amin'ny fahatahorana any Kristy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina ity eto am-pianatanatsika ity ry afako malala. Saingy misy koa pahany amin'ireo mpivaofy ity taratasy ity no milaza fa nosoratana ho an'ny fiangonana tany Laodikia izy ity. Ary mifanao moa tamin'izany fotoan'izany hoe taratasy anankiray koa dia omenany anankiray dia atao dika mitovy dia omenany anankiray. Izay mpitrangy zany tamin'ny vanim-potoana ny Antikite. Raha toa ka natao hoe ho an'ny Efesianina sy ho an'ny fiangonana tany Laodikia izy ity dia mora azo kokoa ry afako malala ny dikany andinitsoatra masina maro sy ireo voamborona maro samihafa izay ao anatiny. Ny andininy farahitina ambin'ny folo no entina mampahiry anao araka izany. Ka rarauty ny andro azo anaovantsio fa ratsy izao fiainana izao. Hararauty ny andro azo anaovantsio fa ratsy izao fiainana izao. Ity voambolana ity hoe hararauty ny andro azo anaovantsio dia tena anankiray izay voambolana fampiasa ny olona tany Laodikia ohatra. Fampiasa koa tao Efesosy. Voambolana mpivarotra izy ity. Voambolana mpivarotra matoan-teny Grika agorajo. Lay matoan-teny dia milaza hoe makatombony. Ka raha miteny izany manao hoe hararauty ny andro azo anaovantsio dia ny ao anatin'ilay saina tsy hoe manararoatra amin'ny lafiny ratsy fa hoe asio tombony ny vanim-potoana ankehitriny. Ataovy tombony ho anao ny fitrangan-javatra rehetra. Misy zavatra be dehibe mitranga ao araka ny tenin'ny apôstôly Paoly. Ratsy izao fiainana izao fa aza ataonao faty antoko zany. Fa ampiasao zany ho tombony ho anao. Ary takatry ny mpivarotra tsara tahaka ny tany Efesosy na tahaka ny tany Laodikia zany no hoe benefisy. Zany hoe aoka anao benefisy ianao. Mazava be zany. Fa aza manao faty antoka zany. Ndika diteny rehefa koa dia miteny tsirairay moa arakaraka le civilisation fa le teny tsirairay dia miantefany amin'le olona araka izay fahatakarany azy. Ary teto dia hotsika amin'ny mpivarotra ny ankabeazan'ireo olona ireo dia voambola mpivarotra ny ampiasain'ny apôstôly Paoly. Voambola mpivarotra manery azy manao hoe aoka ianao ahazo tompony. Aoka fandarovanao tsy ho faty antoka ny dikany. Ina zavatra antraka rehefa koa malala.
ny vanim-potoana zay ny ainany reto na ny tontolo ny ainany reto olona reto na ny tany Efesosy io marina fa mifanalavitra ihany le toerana raha ohatra ka Laodikisy Efesosy mifanalavitavitra ihany fa raha le tontolo ny ainany na ny tany Efesosy na ny tany Laodikisy tsy maninona de tsy mifanalavitra loatra amin'ny lafiny ara-civilisation zay nanjakan'ny filan'ny nofo eto de efa nazavantsika Andriamanitra tamin'ny mofinaina no inlanjany ity teny ity manao hoe aoka tsy homamy divay ianareo tamin'izany fotoana zany de nalaza be mihitsy lay ataontsika hoe Bacchus nalaza be ny tsony hoe Bacchus lay andriamanitry ny divay lay andriamanitry ny divay zay manova tamin'ny finoan'ny Grika dia ny ranom-boloboka tsy miova ho ranom-boloboka fotsiny zao fa ny manova ny ranom-boloboka ho tonga divay de Bacchus ary Bacchus dia andriamanitra zay nasampy izay tsy mba sampy mpanjenjeny izy sampy zay manotoerana rehetra ahitana azy sampy ny filana ary zay natonga lay fankalazana ny Bacchus bacchanal ny filaza azy zay tahatahaky reny sanatria ohatran'ireny carnaval any Brésil na emotra moa izy amin'ny taona ho avy no nitoejavatra maro samihafa fa fetin'ny filalaovana fetin'ny filana ary zay io teneny bacchanal no resany aoka tsy homamy divay zany hoe lay teny hoe alina tenen'ny apôstôly Paoly eto de tsy afa-tsy akory fa sarin'izay filana izay alina de miorakoraka mitabataba mamo manadiny maha izy azy manadiny hoe iza manadiny hoe inona ny antom-pisiko manadiny hoe avy aiza manadiny hoe inona ny asako manadiny hoe zanakiza zany reto zany le alina ao anatin'lay tsony hoe bacchanal na ao anatin'lay fanompona any Bacchus na ao anatin'lay fanompo-tsampy na ao anatin'lay filana isan-karazany zay sary zay na seho ny apôstôly Paoly manao hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ny afaka malala eto zany ny apôstôly Paoly de manazava fa ny tontolo iainan'ny olona tao Efesosy de tontolon'ny be dia be ny nanodidina azy tontolon'ny fanompo-tsampy tao nisy any Diana de io resantsika io nisy any Bacchus Diana moa tena nanana tempolo tsampy mihitsy Diana ny Efesiana tena nisy toerana nanompoana azy fa i Bacchus kosa de tsy zay loatra feny amin'ny toerana maro samihafa eny de mety azo ataon'ny olona rehetra raha anaty tokantrano na isa tanàna dia manazava zany ny apôstôly Paoly hoe zany ange ny fiainan'ny olona zany manodidina anareo manodidina aminareo dia fahamaizinana fa izao mambara aminareo mandehana tahaka ny zanaky ny mazava raha vao misy mazava kely fotsiny afaka malalana de afokasika amin'ny rehatra ara de mitsoka ny aiziny de zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe araraoty na asio tombony ny fotoana omena anareo iny antika zany dre afaka malala omena tombon'andro ianao dia hoarin'ny Paoly amina olona manao investissement na manao fampandehanam-bola na manao fampandehanan-draharaha de takatrao ve matiantoka ve Andriamanitra amin'ny fiainanao matiantoka ve izy manome tombon'andro anao de hoe Paoly manao hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa afaka malala kristianina mahay manararaotra kristianina mahay manararoatra ny fotoana omen'ny tompo azy kristianina mahay mampisy vidiny kristianina mampisy tombony ny fotoana omen'ny tompo azy zava-dehibe zany re afaka malala ary tena tokony ho fiainan'ny kristianina mihitsy tena tokony fiainan'ny kristianina amin'ny isan'androny mihitsy izany toe-po mampisy heviny ny fiainana ny zavatra rehetra ny tombony zao omen'Andriamanitra mety ndraindray rehefa ko malala mety eritreretintsika manao hoe ao anatin'ny zavatsarotra angentsika zao ahoana ny toetran'ny olona maizina ratsy toetra ratsy fitondratena ny olona fo ny apôstôly Paoly manao hoe tsia ho an'ny mpino ho an'ny olona manana an'Andriamanitra de izao zay le teneny amin'ny teny frantsay hoe occasion aza izany ny tena vao maika anapofofonao
mahampino anao zany hoe ao anatin'ny toetrany jentilisa manodidina anao io ny voamaikaka anao tombony araka ny tenen'ny paoly ao amin'ny tenen'ny jesosy ao amin'ny lioka manao hoe ampiasao mamona tsy marina azahoanareo sakaiza ao anatiny zao ataontsika hoe tontolo ny aizina izao ny voamaika tokony iroborobotsika ho fahazavana zany hoe aza resy ny aizina fa oka ianao joro mazava rehetra revaka malala misy zavatra rona telo zay tiany soatra masina ho azotsika raha miteny hoe kristianina mahay manararoatra na kristianina mampisy tombony ny fietrangan-javatra voalohany de zao revaka malala inona ny tombony inona ny tokony tombony hoentina ho anao hoentinao na inona ny tokony tombony andrasana aminao amin'ity hoe araroatiny ary zao vatsy ity tombony voalohany revaka malala zay tokony ho hita ny tompo eo aminao de ny fampiasanao ny fotoana ny fampiasanao ny fotoana mahaiza mampiasa ny fotoana mahaiza mampiasa ny tombonandro ny mpivarotra revaka malala de mahafantatra hoe eto any tokony hisokatra eto any tokony midy maizina ny andro midy isoko mazava ny andro mivarotra midika zany dia fantatra ny mpivarotra tsara dikany hoe andro azo hivarotana hotsika hoe voambola ny mpivarotra mihitsy io agorajo no zany de zao ny mpinga avako malala de hoary Paoly amin'ny mpivarotra eto sanatria ka mahay mampiasa fotoana hoary Paoly amin'ny mpandraharaha ka mahay mampiasa amin'ny fotoana hoary Paoly amin'ny mpitantana orinasa ka mahay mampiasa amin'ny fotoana raka tokony ho izy asio tombony ary fotoana nomenanao io hoe io fotoana nomen'Andriamanitra anao io io tombon'andro nomen'Andriamanitra anao io nanaovanao inona de hoy Paoly eto manao hoe anaov soa zany rehefa anaovanao soa zany zany tombon'andro zany de zay ny tombony fa tiantoko kosa zany raha nanaovana ratsy zany fa tiantoko zany raha netina nanaraka ny aizina tsy mahavokatsoa zay teneny indrindra fa folo aza amiray amin'ny maizina tsy mahavokatsoa zany hoe aza makany amin'ny aizina fa fatiantoka ny any tsy fampiasana ny fotoana ny any fa fandaniam-potoana fatiantoka ny any zany revaka malala ampiasao ny fotoananao amin'ny fanaovanao soa de mbola afaka manao an'izany hoy ny tenin'ny tolo malagasy manao hoe mandehana de ny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony ina ndika zany revaka malala de ny mbola malaina zany misy fotoana tena malaina fa rehefa amin'io malaina io mihitsy ianao no mandeha io mahavokatra fa rehefa injay mazoto efa tsy afaka tsony zany revaka malala indro ny tolo ary mifanojo indrindra am'izany to hoe tsainy zany ararotany fotoana nomeny Jesosy anao jereo anke Jesosy efa amin'ny azo fijaliany Jesosy mbola manonona famela mangataka famelan-keloka ao anao efa amin'ny fotoana pahany eo amin'ny fiainan'i Jesosy mbola mahavita miteny manao hoe raha lehilahy indro ny reninao raha vehivavy indro ny zanakao mbola mahavitana mamitana fianakaviana mahavita manome efa eo amin'ny azo fijaliany Jesosy mbola manome any ary ianao mba ahoana ry havako malala eo amin'ny azo fijaliany Jesosy mbola mahavita mangataka famelan-keloka ao atsika eo amin'ny azo fijaliany Jesosy mbola mahavita manolotra manao hoe raha lehilahy io indro ny reninao mantsy amin'ny mari raha vehivavy indro ny zanakao mantsy an'jaona mbola mahavita manolotra eo amin'ny azo fijaliany Jesosy mbola mahavita manome fiainana mandrakizay aniony eo nanao amiko ny paradisa ary re mahatonga ny tompony teny manao hoe ny ambodinge manana ny lavaka itoerany ny voromanidina manana ny tranony manana ny akaniny fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ametrahany lohany akory tsy manam-potoana akory tsy manam-piparana akory ary ahoany tetika kristianina ty ry havako malala la nitsika ninona ny fotoana atsika paster eto na ny fiangonana na tsika kristianina tsy miteny aza miala voly aza mifaly aza mihirahira tsy zay loatra fa ny fotoananao hoe ampiasao am'izay maso io tsy misy le mametra-pantany manao hoe io le tsy matiga ava zao le tsy maso tenen'ny pastera ndray raha ohatra ka manao loto ianao ohatranao na asana manao tsy fantatro manao sakafo ohatranao sao de tsy mahasoa tsy any olako avako malala fa mahasoa zany rehefa atao anatin'ny fiainam-pianakaviana mahasoa zany satria mampisy fihavanana mampisy fifankatiavana fa zao rehavako malala aza miray amin'ny aizina tsy mahavokatsoa io teneniny io
ny faly tompitondratena sy ny sisa rehetra lanina ho amin'iny any fotoananao zay ny voalohany revako malala asio tombony ny fotoana atao faly Andriamanitra amin'ny tombonandro sy ny tombom-potoana ny mena ianao fa ny faharoa zao revako malala atao faly Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavana ny menanao asio tombony ny fanomezam-pahasoavana ny menanao teo amin'ny androny Paoly dia nisy karazana mpivarotra isan-karazany nisy mpivarotra lamba nisy mpivarotra fitaovam-pihinanana isan-karazany zay dia hoarina amin'ny hoe mpivarotra zay samy manana ny zavatra zay amidiny no zany dia izao hoarina ny fanomezam-pahasoavana zany ka ito zany revako malala raha miteny hoe araroty ny andro zorovatsoa dia ity asio vokatra ilay fanomezam-pahasoavana ny menanao asio vokatra inona ny fanomezam-pahasoavana ny menanao misy vokatra sa tsisy vokatra nitondra vokatra ve le fanomezam-pahasoavana ve nentina nampiasaina nitondra vokatra sa tsy nampiasaina tamin'ny inona mihitsy le fanomezam-pahasoavana inona nentina le fanomezam-pahasoavana nentina nitondra soa an'ny mpiarabelona ve nitondra soa an'ny fiarahamonina ve nitondra soa an'ny asan'Andriamanitra ve afaka malala zay ny faharoa itsika manao hoe kristianina mahay manararoatra ny vanim-potoana ankehitriny dia mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny kristianina mampiasa ny fanomezam-pahasoavana dia tahaka ny Paoly tahaka anao tsy malaina ry havako tsy malaina ny fanomezam-pahasoavana miezaka mampiasa zany tandray isika mieritreritra mandrakariva manao hoe ka io ange ao anatin'ny fiangonana ihany ny ampiasana ny fanomezam-pahasoavana tsy avako malala ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny toeram-piasana ao anatin'izany keo zo ampiasana ny fanomezam-pahasoavana ny finoanao fanomezam-pahasoavana ny fitiavana anao fanomezam-pahasoavana ampiasao ny fanomezam-pahasoavana ry havako fanomezam-pahasoavana dia omen'Andriamanitra ny fiangonana raha ka ataondray mijery havako ny fiangonana protestanta ny fiangonana kristianina eto ambonin'ny tany any dia be dia be ny kristianina mitondra eto ambonin'ny tany fanomezam-pahasoavana kristianina mitondra ny fiangonana kristianina maneran-tany dia ny atsasaky ny mpitondra eto ambonin'ny tany mbola kristianina na aty Afrika io na any Europe io na any Azia na any Amerika io dia mbola be dia be amin'ny mpitondra amin'ny tompona ndraikitra ny kristianina fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana zany tiavako malala be dia be amin'ireo ataontsika hoe mpikaroka ry olona mpieritreritra ao anatin'ny fiarahamonina mbola kristianina fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana zany hain'ny fiangonana ve mahatonga zany ho tombony eo anatrehan'Andriamanitra misy olona natsoan'Andriamanitra mana fanomezam-pahasoavana isan-karazany noentiny ao amin'ny fiangonana iny nampiasan'ny fiangonana azy nampiasain'ny fiangonana ho inona ny fanomezam-pahasoavana vahoaka an'Andriamanitra natsoiny ho tonga kristianina be dia be ngerevako malala ny olona natsoiny ny tompo mana fanomezam-pahasoavana isan-karazany natsoiny ao anatin'ny fiangonana nataony mpino misy amin'ireny olona reny isan-karazany misy olon-tsotra mpanjaitra misy olon-tsotra mpivarotra misy olona manampahaizana isan-karazany misy mpanao politika misy mpikaroka misy mpitandro filaminana misy mpitsara isan-karazany noentin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ain'ny fiangonana ve nampiasa an'ireny olona reny ho tombony ho an'ny filazantsara ho tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ametra-pantahiny amin'izany ny tompony avako malala ho hoe ry fiangonana no netiko tao aminao daholo na mpihira na mpanao asa tanana na mpivarotra na mpanao politika na mpahay toe-karena netiko tao aminao na tsokotonga kristianina fa izao inona ny nampiasanao azy ry fiangonana nampiasainao inona izy ry fiangonana ry havako malala eto ny apôstôly Paoly dia mitodika amin'ny fiangonana tany Efesosy sy tany Laodikia manao hoe tandremo tsara araraoty ny andro azo anao vatso asio tombony ny fanomezam-pahasoavana ny mena ny fiangonana asio tombony ny fanomezam-pahasoavana io ataovy mahavokatra aza manaiko ho fatiantoka fa efa mena fanomezam-pahasoavana farany revako malala ny amin'inona koa tsika manao hoe inona ny fiangonana mahazo tombony ka na mampisy vokatra izy mahay mampiasa amin'ny fotoana izy mahay mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana fa zao revako malala fahatelo dia zao izy tsy kivy ao anatin'ny ratsy izy ataontsika hoe mampifamadika mahay mampifamadika
ny iba ho lasa miabo. Izy manao hoe ampiasao koa ny vanim-potoana, asio tombony koa ny vanim-potoana lalovanareo. La ataontsika hoe endrin-javatra, lay conjoncture hoinareo, lay fitrangan-javatra manodidina anao dia ampiasao, ampisy tombony ianao. Zay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Mety ho kivy daholo ny olona rehetra, mety misy sanaty misy zavatra sarotra lalovanao, fa azonao avadika ho lasa miabo zany. Azo avadika ho lasa, io tena amin'ny teny grika moa le izy, tena mazava mihitsy. Io tenen'io anao hoe azo avadika ho lasa occasion zany ozy. Avadika teny frantsay na opportunité. Zany hoe indraindray dia lasa lay ataontsika hoe le zavatsarotra, lay aizina, lay fangatsiahana. Rehefa ao anatin'ny kristianina ny fanahan'Andriamanitra sy ny farisehana, ny fanomezam-pahasoavana sy ny fotoana omen'Andriamanitra dia avadika Andriamanitra ho lasa herindray izay fahalenena izay fitrangan-javatra izay ndray manjary mahasoa. Zany dia afaka malala araraoty, tsy hoe ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ihany, tsy hoe ny fampiasana ny fotoana ihany, fa ny fitrangan-javatra manodidina anao ampiasao mba hisy tombony ho anao. Ohatra, nandalo totsika hoe nandalo ny Covid tsika, aiziny zany, tsy afaka niasa ny olona, nangatsika ny olona. Fa zao rehefa ko malala azo ny fiangonana natao tsara, nampisy tombony ho azy indray, nampisy tombony ho azy ara-panahy na amin'ny lafin-jaratra maro samihafa, ilay valana retina. Haitsika ve ny nampiasa ireny fitrangan-javatra ireny hanjary indray ho tombony fa tsy faty antoka. Haitsika ve zany? Zay ny dikany afaka malala araraoty ny fitrangan-javatra hanaovana soa. Nanao soa etsika tao anatin'ilay fitrangan-javatra, nanararotra nanao soa etsika ka nampisy tombony ny filazantsara tao anatin'ny fitrangan-javatra iny. Tapamahany afaka malala dia te hitonanao ny efarandro fiangonan'ireo. Hoy ny tompo anatin'ny Efesianina manao hoe anatin'ny Apokalipsy 4 todika tamin'ny fiangonana tany Efesosy izy nanao hoe mibeba ianao fa ny alana amin'ny fitiavana voalohany. Fantatro ny asanao, ny alana amin'ny fitiavana voalohany. Inona ilay fitiavana voalohany? Inona ilay ny alan'ny Efesianina? Satria tsy mba naina nararotra ny zavatra nomen'Andriamanitra azy izy. Fiangonana tao Efesosy rehefa malala dia tenenin'ny tompo ao amin'ny Apokalipsy manao hoe ry fiangonana ry Efesosy o manoratra aminao ankehitriny, teny aminao manao hoe tsarovo ny toeranao fonotsom-bola lavaka mibeba, manaova ny asa voalohany. Inona zany? Ny fiverenana ny fitiavana voalohany. Inona ny fitiavana voalohany rehefa malala? Ny fahaizana manararotra, fahaizana mampisy tombony ny fanomezam-pahasoavana nomenany tena, fahaizana mampisy tombony tombon'andro omen'Andriamanitra, fahaizana mampisy tombony ny fitrangan-javatra manodidina ny tena. Aratoka tsy ho an'ny Efesianina ihany ary taratasy ity fa ho an'ny fiangonana tao Laodikia koa, dia vakio ny taratasy ny tompo ho an'ny Laodikia rehefa ko malala. Hoy izy manao hoe tandreminao tsara fa matymaty ianao, tsy tena mafana ianao ary tsy tena mangatsika ka halako ianao. Inona ndika zany rehefa ko malala? Raha tianao ny tena hafana, asio vokatra, mahaiza manararotra ny fotoana omenanao. Ry fiangonana tany Laodikia, mahaiza manararotra ny fotoana omenanao. Indro efa mitsangana ambaravagana ka mandondona, te hanafananao ndray, te hanampy anao ka hatonga anao ay hanararotra ny fotoana omenanao, ay hanararotra ny fanomezam-pahasoavana omenanao, ay hanararotra ny fitrangan-javatra manodidina anao, mba ho tombony ho an'ny filazantsara, mba tsy ho faty antoka ho anao. Rehefa malala ho anao mpino, ho anao kristianina, ay hanararotra ny zavatra izay nomen'Andriamanitra anao, na io fotoana, na io fanomezam-pahasoavana, na io zavatra mitranga, ho fifalian'ny tompo aminao. Hivavaka sika. Tompo hosoranao zahay fa famindrampo sy fitiavana ianao, manome tompon'andro anay, manome tompo-pahasoavana ao anay, ary ny fitrangan-javatra manodidina anay dia fandaranao mba hitanao mampandroso ny fiainanay sy ny filazantsara, dia ataovy mampisy vokany, mampisy tombony ireny fitrangan-javatra rehetra ireny ahasoa ny manodidina anay. Meo farany hitatsainy zay Andriamanitra, omeo finoany zahay, omeo fitiavany izahay, ampitoera ty-apona ny fanahinao masina, hatakara anay ny sitraponao ho kristianina miasa
tsy kristianina resy fa kristianina mazoto, tsy kristianina morakivy fa kristianina mahatoky ny fitantananao, kristianina ny volavolain'ny teninao ka hitsoro vavolombelonao ao anatin'ny fandresena. Dia mampahirezana tompo hitoetra aminao hatrany, tonona amin'ny tsaleavin'ny fiadanao sy ny fifalianao, mba ho hainay ny ampiasa zay rehetra nomenao anay, ahasoa ny manodidina anay ary ahasambatra anay aminao Jesosy.